eny tokoa afaka mianatra sy mamita ny fianarany any an-tsekoly ny vehivavy. Raha ny eto Madagasikara manokana no resaina dia mihoatra lavitra ny antsasamanila amin'ny isan'ny lehilahy ny vehivavy. Mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fikambanana mpanazava ka nanao ezaka lehibe mitohy ho fampidirana an-tsekoly ny tovovavy malagasy. Mialoha ny idirana misimisy kokoa amin'io lafin'io dia tsara raha andeha ho fantarintsika aloha ny manodidina ny mpanazava eto Madagasikara. Ny mpanazava eto Madagasikara dia fikambanana iray miorina eo anivon'ny fiangonana. Izy io dia fikambanana mikendry ny taiza sy an'olokolo ary andray anjara feno amin'ny fampivelarana ny maha-olona ho an'ny zatovovavy sy ny ankizivavy manomboka amin'ny fahaenitaonany. Ny mpanazava eto Madagasikara dia manana ireo seha-panabeazana maro izay entina manome ny fanabeazana tsy manara-drafitra na ilay atsotsika hoe éducation non formelle. Ireo seha-panabeazan'ireo dia mampivelatra sy mampandray anjara ireo ankizy ao anatin'ny fiainany amin'ny maha-olom-pirenena azy ary mahatonga zareo ho andry ny fianakaviana ary ho vavolombelon'i Jesoa Kristy indrindra amin'ny maha hoe fikambanana miorina ny anivon'ny fiangonana azy. Ny mpanazava eto Madagasikara dia manana ireo sehatra irotsahana maromaro toy ny hoe fiadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizivavy dia ny Serge Smart na fahaizana mampiasa en sécurité ireo tambazotra sosialy rehetra izay misy. Dia eo ihany koa ny fanabeazana olom-pirenena vanona izay mampandray anjara an'zareo ho isan'ny tena hoe lasa citoyen araky ny tena izy sy afaka hoe iseho amin'ny maha-olom-pirenena azy amin'ny hoaviny rehetra. Dia eo ihany koa ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fampifandraisana ny ankizy amin'ny sehatra iraisam-pirenena, izany hoe amin'ny alalan'ireo programa isan-karazany toy ny YES programa izay misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ary eo ihany koa ny fanabeazana amin'ny fadikisantena na ny atsotsika hoe action body confidence ny anarany ato anatin'ny skoty zazavavy maneran-tany. Ny fitaizanany ankizy dia beazina ao anatin'ny fiainam-bondrona. Izay aloha zany tena hoe ataon'ny mpanazava mamolavola azy ireo hanana vondrona kely dia ny mbola kely izy ireo dia hiaina sy hianatra hitarika iny dia mbola kely iny dia rehefa avy eo arak'ilay tenentsika hoe zara amin'ny lalana amin'ny tokony alehany ny zaza fa na lehibe ary izy dia tsy ho afaka aminy izany dia mbola leny kely izy dia ampianarina hitarika. Dia rehefa avy eo rehefa milehibe izy dia lasa mpitarika mahomby ao anatin'ny fanabeazana azy ireo ihany koa. Ny tombony zany ho an'ilay ankizy ao anatin'ny mpanazava sy ny ankizy tsy ao anatin'ny mpanazava amin'ny resaka ohatra hoe fianarana fotsiny ohatra. Ny amin'ny resaka fianarana ny ankizy izay beazina atao anatin'ny mpanazava dia hita tokoa fa manana famoronana na créativité hozy izy tsika dia hita fa manana proactivité na hoe afaka mandroso kokoa noho ireo ankizy namany izy zany satria ilay fitazana ao anatin'ny mpanazava dia mamela azy ireo hivelatra amin'ny sehatra maro samihafa ankoatry ny hoe fianarany any ampianarana. Andeu wasasara banananza siamela marca andeu mapan kele tulianga bautanga fiafa.
tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny ankizy ihany koa zany hoe ny amolavola zareo ho lasa mpitarika mahay zany a ny fanomezana an zareo fiofanana zay manomboka any amin'ny kely indrindra ireo ataontsika hoe loam-bondrina na ireo lohana vondrina kely any anatina sampana dia efa omena fiofanana amin'ny fahaizany mitarika izy ireo rehefa avy eo rehefa ivadika ho lasa mpiandraikitra izy ireo dia mbola tohanana ara-piofanana ihany koa zay entiny zareo indray mitarika ny sampana zay endreketany rehefa avy eo ihany koa rehefa lasa mpiandraikitra any amin'ny sehatra ny faritany na ny sehatra nasionaly zay hoe lasa filoha izy ireo dia mbola misy drafim-piofanana ihany koa izay entina manamafy ny fahaiza-manao ny tsirairay avy ao anatin' izay hoe fitantanan'izay ka zany hoe ny ao anatin'ny mpanazava dia ny fiofanana ny tena zava-dehibe dia ny fidinana eny amin'ny fiarahamonina mizara n'izay ananana miaraka amin'ny fiarahamonina dia ny mampiantra ny zavatra zay ay ao amin'ny fikambanana sy mizara n'izay traikefa ananana ho amin'ny mpikambanana tsirairay avy. Tokan'izay kolony vatan'izay mandeha tsara fa tsiray ihany ny ao anatin'ny zava-dehibe ao an-tsalam-belany tiako ny vatan'izay tahaka ny mahisy azy. Raha ny fanabeazana ara-panahy no resahana dia voalohany indrindra dia ny zava-kendren'ny mpanazava eto Madagasikara zay voalohany ao anatin'izany dia ny atonga ny mpanazava ho vavolombelon'i Jesoa Kristy izay no tena nikatsahana tao anatin'izany dia ny fampirenam-pinoana no tena nataony bahana tao anatin'ny fikambanana fampirenam-pinoana ho an'ny mpanabe rehetrarehetra ary ho an'ny beazina hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Nisy fomba maromaro rehetra natanterahana an'izany tao ny fanomezana loha hevitra izay nakana mpitandrina isan-karazany ao anatin'ny fikambanana izay nozoina tokoa ny fampirenam-pinoana ary ao anatin'izany ny resaka fitondran-tena tao koa ny fampirenam-pinoana tao anatin'ny fampiofanana rehetrarehetra fampiofanana filoha fampiofanana mpiandraikitra fampiofanana ny comité jeune fampiofanana ny jeune parlementaire ary fampiofanana izay rehetra mikasa andeha ho an'ny Betan-dranomasina tao anatin'izany ny IS programme ao anatin'izany koa nefany dia misy ny fanomanam-panahy isan-karazany izay idirany voamery io ohatra ny fanomanam-panahy ny mpiandraikitra anao fanekena ny filoha anao fanekena ny mpiandraikitra na ny sampanamena izay anao tanteraka ny atao hoe redareda ary eo koa ny fanomanam-panahy ho an'ireo rehetra izay andeha hiampita ranomasina raha kapoka zany dia idirany aim-panahy avokoa ny sehatra rehetra ny sanasa rehetrarehetra zay raha tao anatin'ny sehatra nasionaly. Tiako tsindrina manokana amin'ilay fanabeazana olo-pirenena vanina manahoana zay amin'ny lafin'ny fampiarana. Ny fanabeazana olo-pirenena vanina dia miaingana amin'ny kely indrindra izay hoe ampianarina ny ankizy any amin'ny fahalalam-pomba fototra ampianarina hafantatra ny firenena izy avy eo dia ampianarina iaina iaraka amin'ny fiarahamonina izay misy azy zany hoe ny ankizy atao mpanazava zany dia azo antoka fa olona tsy isan'ilay olona hoe anarinary fako eny any arabe na hoe andeha hiteniteny foana ny anaran'ny firenena izay misy azy fa olona mahafantatra tsara ny fiarahamonina misy azy ary olona mahafantatra tsara ny firenena misy azy miaina araky ny règle ny fiarahamonina. Raha izay ny sehatra samihafa iandreketany mpanazava dia misy koa ankehitriny ilay hetsika lehibe karakarain'ny tanora ao aminy antsoina hoe IS na Youth Exchange South to South. Raha dika tsotra dia hoe fifanankalozana eo amin'ny tanora aty amin'ny ilany atsimo mianatsimo. Misy ao anatin'izany ny ezaka lehibe mahakasika ny famporisihana ny zatovavy andeha sy amita ny fianarany any an-tsekoly indrindra ny eny ambanivohitra. Manazava ary ny tompona andraikitra. Ny IS programme na Youth Exchange South to South dia fandaharana asan'ny sikoly sasavavy maneran-tany
izay andraisan'ireo ankizivavy izay mpikambana ao aminy anjara izany hoe fandaharana mandritra ny enim-bolana izy io izay andehanan'ireo ankizy sikotra zafafy ireo any amina firenena anankiray. Misy firenena 120 afrikana mipandray anjara ary firenena aziatika anankiroa izay mandray anjara ao anatin'izany programma izany. Ny programma moa dia amin'izay fandaharana fifanakalozana izay dia ireo ankizy ireo dia mandeha any amin'ny firenena anankiray mba hifanakalo amin'ny fomba fanaovana skoto aty amin'ny firenena izay mandray azy. Programma dia andraisan'ny ankizivavy 20 ka hatramin'ny 25 taona anjara izany hoe mpikambana skoto aloha izy. Dia ao anatin'izay dia misy lohahevitra lehibe izay ezahan'ireo ankizy mandeha ao anatin'ny fifanakarozan'ireo tratrarina miaraka amin'ny fikambanana izay mandray azy. Dia ny voalohany amin'izany dia ny fampitomboana isy, ao ihany koa ny fanatanterahana hetsika ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, misy ihany koa ny fampiarana sy fampitana ireo sehatra irotsahan'ny sikotra zafavy maneran-tany na antsoina ihany koa hoe lohahevitra fanabeazana. Eo ihany koa ny Yes Girls Can Campaign izay hoentina amintsika androany. Oh mama, mama, oh mama, chike shauli. Oh mama, mama, oh mama, chike shauli. Oh mama, mama, oh mama, chike shauli. Yes, girls in rural areas can go and stay in school. Yes, girls in rural areas can go and stay in school. Due to the research that has been made, girls have not been found in school due to discrimination, early pregnancy, early marriages, and culture. So we are going to encourage them with this message. It should be so clear. We girls have the same dreams and ambition like boys. We want to learn, we want to get educated and get involved about what is happening around our world. We want to help ourselves, our families, and the whole world in general as responsible citizens of the world. That's why today we, the Girl Guides, are running a campaign that states, yes, the girls in your areas can go and stay in school. Why not? Because educating a girl child has many benefits to the nation. This is in terms of health, prosperity, security, and development. It is said, when you educate a girl child, you educate the whole nation. We now call upon responsible individuals and authorities to take action in order to make a positive change. Yes, girls in rural areas can go and stay in school. Why not? Isaky ny firenena moa dia mifidy lohahevitra anankiray. Io lohahevitra io dia izay olana misy eo amin'ny firenena ka itiana hitondrana fiovana sy fanentanana eo anivon'ny fiarahamonina mba ahafahana manova ny toe-java-misy. Ka tamin'ity taona ity ny avy eto Madagasikara dia nisafidy ny lohahevitra hoe ny ankizivavy sy ny zatovovavy dia afaka mianatra ary afaka mijanona eo anivon'ny sekoly. Ny endrika fanentanana aloha dia voalohany indrindra midina eny anivon'ny sekoly izahay manentana ny ankizy izay efa any anatin'ny sekoly mba ahatonga azy ireo ho tisy hankamanin'ny sekoly mba tsy halany ao anatin'izany fiainana ao anatin'ny sekoly izany. Nefa ihany koa izy io mantsy dia tsy hoe mitsinjo ny eto andrenivohitra ihany fa indrindra ny any ambanivohitra dia midina eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ihany koa izahay miaraka amin'ireo ankizy izay mpandray anjara ka manentana mitety izay fiarahamonina misy any mba ahafahana milaza fa ny ankizivavy dia tokony mianatra ary ny ankizivavy ihany koa dia tokony hijanona ao anatin'ny sekoly mba ahafahany manorina ho avy tsara kokoa eo amin'ny fiainany. Aiza ho aiza eo amin'izay fandrosoana amin'ny resaka fanentanana izay ary zao nareo amin'izao sika miteny zao. Amin'izao fotoana izao izahay dia vao ny fiatombohany aloha fa satria manana enim-bolana izy ireo anatrarana izay
fanatanterana ny fanentanana izay dia mbola ao anatin'ny fanombohan'ny tanteraka izay amin'izao fotoana izao. Ahona ny fahitanareo hoe fahitan'ny olona izay endrim-panentanana ataonareo izay. Inona no tanjona koa manaraka an'izay? Ny tanjona aloha voalohany indrindra amin'ny fanentanana azy dia hiapakany amin'ny olona ny mahazava-dehibe ny fidirany ankizivavy any an-tsekoly. Ary indrindra ihany koa ny ahafahana tsy hoe mahafantatra fotsiny ny olona hoe zava-dehibe ny fidirany ankizivavy any an-tsekoly, fa ihany koa hoe tena hisy fiatraikany any amin'ny olona ilay izy ka apiditra ny ankizivavy any anaty sekoly izy ireo. Fa maninona moa no hoe ankizivavy fotsiny? Ie, ankizivavy satria raha mandinika isika dia ny ankamaroany dia ankizivavy no tsy mianatra. Izay fomba fijery malagasy mihitsy mantsy izy io hoe raha misy tokantrano iray dia aleo ny ankizilahy no alefa mianatra noho ny ankizivavy. Dia izay mihitsy izay fomba fijery izay mihitsy no tiana ovany satria ny ankizivavy sy ny ankizilahy dia manana zo mitovy ary manana zo hianatra sy hanorina ho avy tsara kokoa eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny lafin'ilay sekoly indray, efa misy zany ve sekoly miara-miasa aminareo sa hoe rehefa mety ho sekoly zany dia mety avokoa? Ary ireo ankizy ireo zany ve dia tsy maintsy mpanazava na tsy maintsy hoe tily vao afaka miara-miasa aminareo? Ie, ny fiaraha-miasa dia tsy misafidy izaho hoe sekoly manahoana na manahoana ny miara-miasa, fa izay sekoly vonany andray anay dia afaka iarahanay miasa avokoa. Ary koa hoe tsy voatery ao anatin'ny fikambanana mpanazava na tily eto Madagasikara vao afaka mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa, fa ny olona rehetra satria ny tanjon'ny programa dia tsy ho an'ny skoto ihany fa ho an'ny fiarahamonina rehetra izay lalovany. Ka noho izany dia tsy ho an'ny mpanazava sy tily ihany ilay fandaharana sy ilay programa mahakasika ny fampidirana ny ankizivavy any an-tsekoly, fa ho an'ny olona rehetra. Fa manina moa no somary nitsindriana kely le hoe le ankizy any ambanivohitra anisany tena iopana ny fanentanana? No tsindriana manokana ny hoe ankizy any ambanivohitra ny tena iantefan'ny fanentanana satria fomba fisainan'ny tontolo ambanivohitra mihitsy ny hoe ny lehilahy dia natao andron'ny fianakaviana. Izany hoe ny lehilahy ihany no tokony hianatra, ny lehilahy no tokony hikarakara sy hanorina ny tokantranony. Kanefa ny ankizivavy sy ny ankizilahy arak'izay voalazako teny aloha dia manana zo mitovy. Ary izay indrindra no anton'ilay famporisihana sy fanentanana ny olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra hoe ny ankizivavy sy ny ankizilahy dia tokony hisitraka izay fiatrehana ny fianarana eny anivon'ny sekoly izay mba ahafahan'izy ireo manana fitoviana sy ahafahan'izy ireo ihany koa manorina izay ho avy tsara kokoa izay. Inona ny zavatra eritreretintsika hoe ho hita atsoatsy? Ny zavatra eritreretintsika ho hita atsoatsy dia ny ankizivavy rehetra eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia hiditra any an-tsekoly aloha, ary indrindra tsy hoe miditra fotsiny dia ho tapaka eny an-tenatenany, fa hatratra sy havita hamarana. Ary indrindra ankizivavy manana fahalalana entina miatrika ny fiainana ny ankizivavy rehetra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ezaka sy finiavana lehibe maneho fitiava-tanindrazana izao tanterahin'ny mpanazava eto Madagasikara izao. Lehibe ny tanjona dia ny anome lanja sy asina ny zava-bita ny vehivavy malagasy eo amin'ny fampandrosoana. Ny fanentanana atao dia ho antsika ray aman-dreny izay mahitsy izao fandaharana izao.
aza misalasala mihitsy mandefa ny zanantsika ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara, manatona ny fiangonana izay misy anareo a, manatona ny sekoly izay misy mpanazava ihany koa, fa afaka mandray sy manome antoka fanabeazana ho olom-pirenena vanina andron'ny fianakaviana ary ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ny mpanazava eto Madagasikara.